Mivavaka isika. Midera sy manome voninahitra ny anaranao zahay. Ry Andriamanitra raina ny an-danitra tsara indrindro fa mandrakizay ny famindraponao. Misaotra anao zahay raha omenao tombonandro. Na dia feno tahotra sy tebiteby isan'andro aza ny fiainanay eto amin'izao misy anay izao feno fahavalo. Ny zanatsipika alefan'ilay ratsy tea mely anay mandrakariva, tea andripaka anay. Efa misaotra anao zahay fa noho ny tanam-pahasoavanao dia voaro amin'ny loza maro samihafa izahay. Misaotra anao koa fa mampahafantatra anay ianao amin'ity anio ty amin'izany tolokira mpanahy izany, mampitandrina anay. Fa misy rafina izay misaina isan'andro san'andro, hanangoly, handavo anay, eny hampisaraka anay aminao. Misaotra anao anefa izay fa ao ny teninao izay manitsy sy mampahafantatra anay ny sitraponao. Dia omeo sofina mahay mihaino ny teninao ary izahay sy fo mety ho torotoro, fo nofo andaira ny teninao. Dia avia Jesosy Tompo mitenena fa miaino anao zahay. Amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tratran'izao alahady fahasivy manaraka ny trinité izao. Koa ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika amin'izany dia izay voasoratra ao amin'ny Lioka 2:20 dia ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 9:20. Ny Lioka ny 2:20 dia ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa samy mahita isika dia ara-mitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ny Tompo, iza moa no mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompony ifehin'ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoany? Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko vao avy, ka dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy ka mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany roa izy ka omeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapony tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia ho kapohana be. Fa izay tsy mahalala kosa ka manao izay zavatra tokony ho kapohana azy dia ho kapohana kely. Fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no hadinina aminy. Ray masina o manamasinana anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Tamin'ny alahady lasa teo isika dia nandre ny amin'ny fampianaran'i Jesosy ny amin'izay lazany hoe na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy tahaka izany koa manaova mialoha. Ty fampianaran'i Jesosy ity raha izay nolazaina tamintsika tamin'ny alahady teo, izany hoe ny fiainana kristianina dia fiainana mahafantatra ny hoe inona no tokony hataoko amin'ny hafa, fa tsy ny hoe inona no tokony hataon'ny hafa amiko. Nizay mibana amin'ny fisainany maro mantsy dia ny miandry izay ataon'ny hafa aminy, ary
io lay amin'ny fitenenantsika malagasy hoe aterokalao, ka mijery aloha na dia eo amin'ny fiarahamonina aza raha misy zavatra mitranga na zavatra atao dia mametra-panontaniana hoe inona no efa nataon'iny olona iny amiko, ka noho izany dia tokony hanao aminy koa. Na hoe efa nanao betsaka tamintsika izy toa mahamenatra raha tsy mahavaly fitia, fa ny didi-pitiavana ao amin'ny kristianina kosa dia manao izy no manao aloha, ary io no ambarany tohizana amin'ny anjarantsika androany, ka ilazany Paoly apôstôly araka ny voasoratra eo amin'ny Romanina teo, amin'izay novakiana tamintsika tamin'ny Romanina teo, fa hoy izy fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ary tsy izany ihany, fa toy izany Paoly ihany ny teny lazainy eto, fa hoy izy fa raha fony mbola fahavalo azy isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjeny antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana. Andriamanitra manao mialoha. Ary io zavatra io no nilesona tamin'ny alahady teo no mbola mitseho amin'ity alahady ity, fa raha tamin'ny alahady lasa teo nasaina ny kristianina hiditra, nasain'i Jesosy hisafidy hoy izy, indro misy lalana roa mivelatra eo anatrehanareo, ao ny lalana malalaka migodana ka betsaka ny makany, fa misy ny lalana tery ary tsy lazain'i Jesosy hoe vitsy no makany fa vitsy no mahita azy. Tena manana fahasairanana aho zao, tratra ny aretina marary, tratra ny diabety angamba, izay no lazain'ny dokotera, ary dia tsy mahita tsara ny masoko. Intelo nanova solomaso aho hatramin'ny omaly, matahotra mafy aho itoriteny androany satria tsy afaka mahita tsara ity baiboly ity. Plus 2 ny toy ny solomasoko, nefa ity zao efa 250, ary 250 mahita ny atraria aoriana, kanefa 050 ny jereko lavitra, simba ny masoko. Manahoana ny fijery kristianina ny amin'ny famonjena izay vitan'i Jesosy Kristy ho azy teo amin'ny fiatonany, teo amin'ny hazo fijaliana, ka nanolorany ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Maro ny olona nanaradian'i Jesosy tamin'ity fotoana tantarain'ny lioka ity, ary mba nisy tovolahy anankiray na lehilahy anankiray rehefa nahita ny asa-pahagagana nataon'i Jesosy, ny marary nositraniny, ary ny olona nazoto ny haino sy nakatoan'i Jesosy, dia hoy izy tamin'i Jesosy, mpampianatra ô, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Gaga Jesosy, ary nanao fanoharana tamin'izay Jesosy, risaka aiza, iza no nanendry ahy ho mpizara sy ho mpitsara eo aminareo, moa izany ve ny fahitany an'i Jesosy, izany no fijeriny an'i Jesosy. Ary betsaka ny olona izay simba ny fiateherana amin'ny lova izay mety ho loha eto amin'izao fiainana izao, fa tsy mieritreritra na manadino ny lova maharitra mandrakizay izay omen'Andriamanitra ny zanany dia ny fiainana mandrakizay. Rangalarin'olona ny volako, na mety endahan'ny olona any anaty bisy, mety maresaka be zany a, voaresaka izany a, manahirana ny mieritreritra izany, mety hivoaka ny gazety. Fa rangalarin'ny devoly ny fanahinao sy ny zanakao tsy mahalala midi-piangonana akory, tsy mahalala ny Jesosy sy ny famonjeny, very ny batisany, moa mba mampalahelo sy mampangirifiry ny kristianina va izany. Mampalahelo sy mangirifiry azy ve izany?
mpiarabelona aminy tsy mahalala an' Jesosy. Moa mety hivoaka an-gazety va izany? Ary io no ilazany Jesosy amin'ity texte ity, satria nanao fanoharana Jesosy, nisy lehilahy manan-karena anankiray hoy Jesosy. Ary nahavokatra be ny taniny, dia nieritreritra izy, ahoana re ny ataoko ny amin'ny fananako? Ahoana ny ataoko ny amin'ny variko? Hanao takizao, hanao takizao, hanao takizao dia ilaza amin'ny fanahiko hoe ry fanahy eo, mihinana, mivokisa, mifalia. Dia hoy Jesosy tamin'ny ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, koa ho aniza izay zavatra no arianao. Moa tsy maro va ny mpianakavy tsy mifampiditra trano, moa tsy misy raharaha lehibe izay manahirana azy mivoaka gazety sy ry amin'ny televiziona, ady ny mpianakavy, ady lova, ka tsy hifankalalany intsony fa ny fanampatsinay sy iray nataony tompony toetra amin'ny kibray izy. Fa din'ny olona izany noho ny amin'ny eto tany. Moa tsy kristianina maro va ny tsy mahay mifamela heloka akory noho ny lova mety ho simba eto amin'izao fiainana izao. Ry adala hoy ny tompo, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ary izay tsy alalanao avana, ho aniza izany? Ary ho anao izay mba trahatra koa hoe tsy nahazo anjara mihitsy, omeny tompo toky amin'ity teny ity, omeny tompo toky amin'ity teny ity. Ary izany ny fanontaniana napetraka ripetera hoe ahoana aminay ve no ilazanao izany? Inona no hevitra izany? Ary izany lazain'i Jesosy hoe iza moa ny mpitandritra raha mahatoky? Izay ho tendren'ny tompony ifeny mpanompony. Ny olona rehetra dia samy efa nomen'Andriamanitra anjara ho azy avokoa, nomen'Andriamanitra anjara sahaza ho azy avokoa, fa tsy mba manao zara mitanila Andriamanitra, fa manome ny olona rehetra araka ny sitrapony, araka izay fahaiza manaony, ary nataony ho mahatoky amin'izany. Fa saingy tsy vitsy ny manao tahaka ilay nampitehirizina talenta 10, talenta 10, talenta 5, talenta iray. Dia hoy ilay nanana talenta iray, fantatro fa tompo mila voatsiary ianao, manahaka amin'izay tsy namafazanao, mamory eny amin'izay tsy nataonao akory, koa noho izany dia naleviko ny talenta. Ary moa tsy betsaka va ny mandevina ny talenta. Ka dia lazain'i Jesosy eto fa samy efa nataony ho mahatoky itsika tsirairay, ka amin'izay mampahatoky dia ny miandrandra azy tompony fiainana sy tompony arena. Fa lazain'i Jesosy fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'izay zavatra ananany, fa miankina amin'Andriamanitra izay tompony ka mandrotsaka fitahiana ho azy. Ary io anie ny lazain'i Jesosy, lazain'Andriamanitra na lazain'i Davida ao amin'ny Salamo 4:20 hoe, fa hoy izy sambatra ny lehilahy izay matahotra an' Jehova, dia tanisainy ao ireo fanambinana rehetra, omena izay lehilahy matahotra an' Jehova, izany hoe izay tsy mametraka elanelana hitokihana eo anelanelany sy Andriamanitra, fa ny fiainany dia eo ambany elatry ny tsy toa, ka eo no hifaliany sy hiadanany. Lavo ny Sadoseo, raha miverina amin'ny texte tamin'ny Alahady isika, lavo ny Sadoseo izany fampianarana izany, satria izy dia mieritreritra mandrakariva ny fampianaran'ny Sadoseo izay nandrarany Jesosy mitandrema tsy ho azo ny masirasira ny fampianaran'ny Sadoseo.
izay mieritreritra fa ny fiadanana dia miankina amin'izay hita sy raisina eto amin'izao fiainana izao, ka ny olona mahita fitahiana sy toambinina ny amin'izao fiainana izao no akasitrahan'Andriamanitra. Ary napahatezitra azy ireo ny fampianaran'i Jesosy izay nanao fampianarana ny amin'ny Lazarosy, ilay lehilahy ferena sy nahantra nipetraka teo am-bavahadin'ny mpanan-karena. Lazainy Jesosy fa nitoetra teo an-tratran'i Abrahama izy rehefa maty. Ry havana, efa nomen'Andriamanitra fitandremam-pananana ho tandremanao koa ianao, mba hanomezanao voninahitra ny anarany. Andriamanitra efa nanome antsika ny lova tsara indrindra dia ny fiainana mandrakizay izay omena ny mino ary ambarany soratra masina. Fa raha izy aza nanome antsika ny fiainana mandrakizay, moa tsy omeny antsika miaraka maimaim-poana amin'izany koa va ny zavatra rehetra. Nahoana no manahy, nahoana no matahotra ny tomponao mahitanao, mahita ny mombanao, tia ny atehatra aminy isika, ka amin'izany dia tsy anana ahiahy, araka ny vavaka teo amin'ny alitara hoe arovy amin'ny fahirana rehetra izahay mba hahiantra ny namanay. Afaka manao zavatra ho an'ny hafa ny mino izay matoky tanteraka an'Andriamanitra tompon'ny fiainana, fa tsy miandry ny ataony hafa aminy, tsy miandry ny ataony hafa aminy, fa manomboka izany mialoha dia tahaka ny nanoloran'ny tompo ny tena no antsika teo amin'ny hazo fijaliana, ka namonjeny antsika dia tahaka izany koa no hitakian'ny tompo amintsika hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary tsy izany ihany, fa hanao asa lehibe noho izany izy, ka handroso amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana an'Andriamanitra. Misy fanadinana mavaivay hataon'Andriamanitra amin'izay mpanompo tsy mahatoky. Lazaina amin'ny voalohany ery fa iza moa ny mpitandron-draharaha mahatoky sy manan-tsaina. Angamba tsy hisy olona tompona orinasa anankiray izay hametraka andraikitra amin'ny olona tsy azo ny antoka, amin'ny olona tsy manan-tsaina, na ny amin'ny ambany fahaizana indrindra ao amin'ny mpiasana, fa angamba hifidy izay azo ny antoka indrindra izy ka hametrahany izany andraikitra izany. Fa misy tsy mihevitra izany andraikitra izany, misy tsy mihevitra izany andraikitra izany, ka io no lazain'i Jesosy hoe izay mahalala ny sitrapon'ny tompony kanefa tsy manao dia ho kapohina be. Be dia be aneny lehibe aneny miandry anay pastora reto, raha miravaka ity zioga ty, ravahana eto ity fa tsy moramora. Gamba ny kristianina rehetra samy tazona amin'ny tongotraina ny sandrinay fa hoe ty pastora ity no tsy nahavoavonjy ahy, raha misy very. Izay nataony ty pastora ity, be ny fanadinana hazo anay. Ary dia toy izany koa izay rehetra tsy nahavitany an'ny raikiny, fa betsaka ny mety mirotsaka ho komity na tafiditra ho komity na komity ny sampana na andraikitra samihafa, kanefa tsy manao izany, tsy manao izany. Betsaka nomena andraikitra samihafa eo misehatra samihafa, tsy ara-piangonana ihany fa ara-pitantanana samihafa, kanefa manao raina azy izany.
dia ny tompo mampitandrina anao fa ho kapohina be ianao rehefa avy ny tompo. Ratsy manao izany. Engane mba tsisy azo kapoka isika. Fa ny kapoka mety efa nahazo atsika dia efa nety ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Ry havana, amin'ny fitandrimam-pananana kristiana dia ny kristiana dia olona mahatsampa-tena fa manana andraikitra eo amin'ny tenany sy ny fiarahamonina misy azy izy, tahaka izay nataon'i Jesosy koa, ka hiteny tahaka ny tompo hoe ny amboaolo manandavaka fa ny zanak'olona tsy manana izay andriany lohany. Dia toy izany izay ho an'i Kristy Jesosy, fa ho totry ny andraikitra izy ka tsy hanana fotoana tsy eritreretana izany na hatrany am-pandriana aza, fa hatsiaro mandrakariva fa raikitra didy amin'ny namany toy izay nataon'ny tompo izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay, ho aminareo aneny fiadanana.